Ho aminareo ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Alarobia fa 5 ny volana septambra tafombona eto isika manohitra ny fanompoana ny tompo hitsangana hanao ny salamy fa 7 voalohany sy faharoa vakina ho teny fiantsona mitsangana riavana orin'ny vavaka vao hipetraka ianareo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: manomeza ny Jehova ary zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Meo an'i Jehova ny voninahitry ny anarany, miankofy eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, indreto izahay tonga ankalazanao, mamaly ny antsonao ary mifanatrika aminao ampanetretena, mandoatra ny zavatra rehetra ao anatinay, ny fahamarinana mombanay, kanefa ianao ilay mpitsara marina no aoka hijery anay. Tsy hanamelo tena izahay, tsy hanamary tena koa, fa manantena indrindra ny anononanao aminay, ny famelan-keloka, fahasitranana ara-panahy. Dia irao koa ny fanahy masina, mbola ho aminay mandrakariva, hiasa eo anivon'ny fiangonanao, ao anatin'ny teny hovakiana, amin'ny hafatra izay ambara, mba hiorina ny finoan'ny fiangonana, ary tombo amin'ny fanoratena masina mandrakariva ny vahoakanao. Naizanaiza misy olona manonona ny anaranao, dia aoka ho ao afovoany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Marka 5:5 hatramin'ny 7:30. Marka 5:5 hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao maika nia narary kokoa aza. Koa rehefa nahareny amin'ny Jesosy izy, dia nankeo ivoany, namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany, fa hoy izy: na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko, dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona aretiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrany izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatra Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo voan'ny vahoaka izy ka nanao hoe: izy zany nanendry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy: hitanao va zao vahoaka mifanety aminao zao, ka hoy ianao va iza no manendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy, ka niankohaka teo anatrehany, ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy: anaka, ny fononao no nahasitrana anao, mandihana soamatsara, ary sitrana amin'ny aretinao. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'izay novakiana tamintsika teo riavana dia ny Marka 5:7 no ndeha hifantohantsika amin'ny toriteny. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo: fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy, ka niankohaka teo anatrehany, ary nanambara taminy ny marina rehetra. Narary 12 taona ity vehivavy voalaza ato anatin'ny soratra masina manoloana antsika ity. Ambaran'ny mpitantara fa efa nivezivezy ny tady fanasitranana, lany voly izy, kanefa maika ny tombo aza ny aretiny. Dia mbola lazain'ny mpanoratra koa ny hoe:
rehefa nandre ny feon'i Jesoa izy dia nanatona azy avy ao an-damosiny nanendry ny lambany na ny eo finoana hoe na dia ny akanjony ihany aza no voakasika dia ho sitranao fa tsy nijanona teo ity vehivavy ity rehefa notadiavin'i Jesoa tao anatin'ny vahoaka ilay nanendry ny akanjony dia tonga nankeo amin'i Jesoa ilay vehivavy ary ny ankohaka dia nanambara taminy ny marina rehetra. Ireo dingana samihafa nitana saina teo nanomboka amin'ny hoe fandrenesana ny amin'ny Jesoa tonga amin'ny hoe fanambarana ny marina rehetra dia azo ilazana dingan'ny olona anankiray amin'ny finoana any Jesoa. Ny fiorenana tamin'ny finoana kosa dia hitantsika eto amin'ity andininy 7:30 ity. Ilay vehivavy niala avy ao an-damosiny Jesoa nankeo amin'i Jesoa dia niankohaka teo anatrehany ary nilaza ny marina rehetra. Io andininy 7:30 io no azontsika ilazana ilay fiorenan'ny finoana tao amin'ilay vehivavy. Rehefa nandray ny fanasitranana izy dia nandroso ary tonga niorina tamin'ny finoana. Miorina amin'ny finoana voalohany tompona andraikitra. Miorina amin'ny finoana manaraka izany dia manetry tena ary miorina amin'ny finoana dia olona miaina ao anatin'ny mazava, olona mazava. Tompona andraikitra ity vehivavy ity. Raha nitady izay nanendry ny lambany Jesoa tao anatin'ny vahoaka dia tsy niafinafina tany ambadika tany izy na hoe aleo ho hita eo raha fantany na tsy fantany fa izalay nanendry fa avy hatrany izy dia nankeo amin'i Jesoa. Nandray ny andraikiny izy mba tsy olo-kafa no ahazo loza na tondrotondroka fa tompona andraikitra izy ka niseho teo anatrehan'i Jesoa. Ny hoe nankeo ry havana dia valiny antsony Kristy, valiny fitadiavan'i Kristy ary io voambolan'io dia setry ny tenin'i Jesoa manao hoe mankanesa ty amiko. Ny antso manao hoe mankanesa dia valin'ny voambolana hoe nankeo. Mifandray ray fototra lay antson'i Jesoa any amin'ny Matteo 1:20 manao hoe mankanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana sy ty voambolana hoe nankeo amin'i Jesoa ity ilay vehivavy. Voambolana tena mifamatotra amin'ny famonjena entin'i Jesoa Tompo ho an'ny mila vonjy ny teny hoe mankeo eto. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo tena miantso ny Tompo, mitady ny Tompo fa isika dia tompona andraikitra amin'ny tenantsika manapa-kevitra ankeo aminy. Azon'ilay vehivavy atao mihitsy niafina tany anatin'ny vahoaka tany fa izy dia nandray ny andraikiny ankeo amin'ny Tompo. Ny olona miorina amin'ny finoana ry havana dia tsy mpino miafina any anaty vahoaka, tsy mpino mbola any an-damosiny Jesoa fa mpino mahatsiaro tompona andraikitra ka samy mijoro miseho eo anatrehan'ny olona ary mamaly ny antson'ny Tompo mankeo anatrehan'i Jesoa. Miorina amin'ny finoana, tompona andraikitra mifamaliana ny antson'ny Tompo mankeo amin'i Jesoa. Fa ny mpino miorina amin'ny finoana koa tsy hoe tompona andraikitra ihany amin'ny tena ny ankeo amin'i Jesoa fa rehefa tonga eo amin'i Jesoa dia manetry tena. Ny ankohaka teo anatrehany izay nietsika ara-batana tantarain'ny mpanoratra eto. Nankeo amin'i Jesoa izy ny ankohaka teo anatrehany. Nilatsaka teo anoloany raha toka hoe voankazo dia niala tamin'ny fotony ary nilatsaka teo amin'ny tany. Izay ny dikan'ity voambolan'ity raha jerena any amin'ny fototra. Niala teo amin'ny fotony dia nilatsaka teo amin'ny tany. Tena fanetretena lalina
adinony mihitsy izay fakany orenany, adinony mihitsy ny maha izy azy, fa niala izy dia nilatsaka teo anatrehany Jesoa. Fanetretena laliny izany ry havana, fanekena ny herin'i Jesoa ihany koa ilay nitondra fanasitranana ho azy, fanehoana fanajanany Jesoa, fa izay nambara teo dia tena fanetretena lalina, endriky ny fibebahana koa, fiakena ny mahatsinitsinina eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mahendriky ny fibebahana azy dia le fiovana fitodiana. Avy any an-damosina ilay vehivavy dia tonga nanatrika ny Jesoa. Fibebahana mantsy ry havana dia fiovana fitodiana koa, miova fitodika ianao. Raha nankany ianao teo aloha, atao hoe nitodika tany amin'izao tontolo izao, dia tonga mifanatrika amin'ny Jesoa voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no hetsika nataon'ity vehivavy ity, ary dikany ara-panahy. Ilay avy ao an-damosina dia miova todika, nibebaka ka manatrika any Jesoa. Misy milaza ompino fa tsy mivavaka, tsy miditra am-piangonana, mbola misalasala dia tsy misy olona hoe miresaka ka any an-damosina any miresaka sa efa nisy an'izany. Mivavaka mantsy dia resaka amin'ny Jesoa, fa tsy maintsy tonga manoloana an'izay resahany ianao, manatrika. Tsy misy hoe mandrosoa hatrany dia aleo aloha eto ihany dia eny an-tokotany eny miresaka. Ny tena mpino miorina amin'ny finoana dia miteny mifanatrika amin'ny Jesoa ary mandroso tsy misalasala ao amin'ny Jesoa. Misy olona manao hoe izay ny mivavaka e, izay nga averinareo tsy mivavaka aty an-trano. Fa miantso anao ny Tompo, mandray ny andraikitra ianao, mankeo aminy, miresaka mifanatrika ary mandroso bebe kokoa amin'ny fifandraisana aminy. Izany ry havana ny mpino miorina amin'ny finoana, miankofa eo anatrehan'ny Tompo ary manatona azy amin'ny fanetretena. Fa ny mpino miorina amin'ny finoana koa dia tsy hoe tompona andraikitra ka nankeo amin'ny Tompo tamin'ny fanetretena, fa miaina amin'ny fiainana mazava, tsy misy antakotakona. Ny marina rehetra no nolazain'ity vehivavy ity. Tsy ampy ny miseho sy manetretena eo anatrehan'ny Tompo, fa ilaina ny fiainana mazava, tsy misy ankinafinafina. Izany no fibebahana marina. Efa samy fanatrika amin'ny Tompo isika, fa ny tena takiana dia ny hoe lazao amin'ny Tompo ny marina rehetra momba anao, ny izao sy izao anao. Misy mpino mbola miafina ao ambadiky ny laingy, na koa miaina ao anatin'ny ampahan'ny fahamarinana, kanefa dia samy makeo anatrehan'ny Tompo. Mbola misy zavatra fepeniny ao. Ry havana malala, azana fenana ny Tompo. Izy raha tao efa mahafantatra ny momba anao rehetra. Raha tena miorina amin'ny finoana isika, dia ataontsika mazava ary velarintsika amin'ny antsipiriany sy ambongadiny eo anatrehan'i Jesoa ny momba ny fiainantsika. Ny tsara vitantsika, ny tsara tsy natao, ny ratsy vita ary ny fikasana tsara ny amin'ny ho avy. Raha miorina amin'ny finoana isika ry havana, dia tsaroa fa mitady atsika isan'andro ao anatin'ny vahoaka ny Tompo, raiso ny andraikitrao, ento eo anatrehany ny fiainanao. Raiso ny andraikitrao, valio ny antsony, mankanesa eo aminy, ary mankanesa eo aminy amin'ny fanetreteny, sahi mifanatrika amin'ny Tompo amin'ny marina rehetra. Dia ho amin'izany ny fiainantsika miorina amin'ny finoana, tompona andraikitra amin'ny fahamalina ny antson'ny Tompo ao anatin'ny fanetretena sy amin'ny fibebahana marina. Ny Tompo ane hiasa amin'ny fanahy masina, hitarika antsika iorina bebe kokoa amin'ny finoana ary hiaina ny fibebahana marina. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo fantatray fa
Andriamanitra tia fahamarinana ianao ary miantso ny olona rehetra mba hibebaka. Dia zarainao ny fahasoavana, omenao ny masoandro, omenao ny rivotra, tena fanomezana mihoatra noho ny fahasitranana azy zany, satria raha maizina moa zao tontolo izao na azonao ny rivotra tsy hitsoka dia efa maty izahay. Tsy tsaronay anefa fa amin'izany dia miantso anay ianao mba androso bebe kokoa sy hiorina amin'ny finoana, hifanatrika aminao ilay tompony fiainana. Dia indreto ary izahay mitondra ny tenanay mankeo aminao Jesosy Kristy, miongotra amin'izay maha izy azy anay tsirairay ka manetry tena milaza ny marina rehetra momba anay, ny tantaranay lasa sy ankehitriny tsy misy afeninay aminao sady efa fantatrao raha teo. Aoka mba anana fo vaovao, anana fiainana vaovao ao aminao izahay Jesosy. Dia mba hotononao aminay koa ny teny notononao tamin'ilay vehivavy manao hoe sitrana amin'ny aretinao. Koa dia sitrano izay amin'izay mety fanaintainanay ara-nofo, ny fanaintainanay ara-tsaina, ny fanaintainanay ara-panahy. Sitrano izay amin'izay olana malaky mahazo anay ety amin'izao tontolo izao. Ampaherezo izay amin'ny fahoriana mahazo anay. Ary atanjao hiatrika indray ny tontolo andro amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fikarakarana samihafa, amin'ny fiheverana izay ahasoa, tsy ny tenana ihany fa ny manodidina anay manomboka eo amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina. Tsarovy Tompo ny firenenay, dia aza velana ho very hevitra na hamoy fo fa omeo fanantenana mandrakariva ny mpiarabelona aminay, ny mpiray tanindrazana aminay. Dia hosahindray andraikitra koa izahay satria efa naorina ao amin'ny finoana, tsy andraikitra momba ny fanahana ihany fa momba ny tenanay sy ireo mila vonjy manodidina anay. Apetraka eo am-pelantananao ny fiangonanao. Jesosy, anao ny fiangonana dia rovy amin'ny asa matin'ny Satana, amin'ny fampianarana hafahafa izay tena manafika ny fiangonana amin'izao vanim-potoana irahanay miaina izao. Ajorosy ahoreny tsara amin'ny finoana ny fiangonanao. Omeo ny tananao eo amin'ny ezaka rehetra ataon'ny fiangonana ny fampandrosoana ny filazantsaranao ety an-tany ka hanomeza amboninahitranao amin'ny fotoana rehetra. Jesosy, amin'izay etaetam-pony ny tsirairay sy ny fikasana ao anatiny dia miaino ka mamalianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamelany eloka hitaky ny namelanay izay meroka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa mifankasitrahana ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.